Manohitra kosa ny fanonganana ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina ny solombavambahoaka nampany andrefana Andriamatoa Golzara Samson Andry Anjaka nambarany ity parlementaire ity fa vao avy nivoaka ny krizy ny firenena ary tsy mahasoa ny idirana amina krizy vaovao indray indro jerentsika ary ny sary. Izany fanongona tsonia na resaka ampesima ho an'ny filoham-pirenena zany dia mbola tsy mety zany amizao toerana iainan'ny firenena zao satria vao avy niala krizy tsika raha hiditra krizy vaovao ndray dia angamba hosahirana vahoaka malagasy. Misy tokoa hono ny fanongona tsonia fa zaho moa tsy nahita an'izany hanalana ny filoham-pirenena araka ny voalazan'ny lalam-panorenana dia anankiroa ihany no azo hiampangana ny filoham-pirenena rehefa atao an'izany ampesiment zany dia ny resaka incapacité physique sy ny incapacité morale. Amboka salama tsara ny filoham-pirenena ary sanatrian'izany tsy marary saina ka gagaga ihany am'le resaka ampesiment atao ampesiment makaiza fa amiko dia fanakorontanana anty firenena ity zany. Tsika zao fa miditra tsikelikely ny mpamatsy vola ireo partenaire technique et financier rehetrarehetra efa manomboka miarina ka misy nitetika fanakorontanana anty firenena ity dia izahay dia tsy manaiky an'izany.